Mbola amin'izay taranja bola lavalava izay ihany efa niresaka ny ekipan'ny JSM Mahamasina isika teo ka tsy zazavavy fa amin'ity fanadidina manaraka ity kosa dia ny ekipan'ny JSM Mahamasina zazalahy izay anisan'ny nahazo fitaovana entina manao izany taranja bola lavalava izany avy amin'n'Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert izay mpikambana ao amin'ny Kongresin'ny Tetezamita ho fampivelarina sy ho fampandrosoana ny taranja bola lavalava eny amin'ny fokontany eny ny tena atanjona amin'izao hetsika izao. Isan'ny sakany iray tsy mampandroso ny fileovana izay milalao taranja bola lavalava ny tsy fahampian'ny fitaovana. Ho an'ny fileovana JSM Mahamasina izay ao amin'ny Diviziona faharoa dia nahazo fanohanana avy amin'Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert mpikambana ao amin'ny Kongresin'ny Tetezamita izy ireo. Araka ny fanazavana ny men'Andriamatoa Rakotonandrasana Gilbert dia lalana iray hampandrosoana ny fanatanjahantena sy antsiana ireo tanora mitady hivily lalana any amin'ny zavatra hafa ny fanomezana azy ireo fitaovana. Nanome toky araka izany ny mpilalao ny JSM Mahamasina fa ezaka hatrany izy ireo hitady vokatra tsara sy ampiasa ny fitaovana sy hanaja izany ary amin'ny fotoana ilana azy. Satria manana ray aman-dreny mia ny tanora JSM Mahamasina Ringby. Eny amin'izao fanoloranao an'izao fanampinana izao dia tera sy laza anao tolotra eo anao hoenkatsa emboninaja sonjota hatrany amin'ny toerana misy anao ianao Andriamatoa izay nanolotra ka engane izahay tanora Mahamasina izay nitonorana an'izao kosa dia hiezaka hatrany anao izay faraherinay hoentina amezam-boninahitra tamin'izao fanomezana lehibe natolotra ho anay izao. Tombony lehibe ho an'ny ekipan'ny JSM Mahamasina ahity ny fananana izy ireo anitolotra mpilalao ny Makide Madagasikara sy Zokobona mpilalao ny 3FB fahiny izay zanaky Mahamasina izay manampy azy ireo amin'ny fitazana ara-batana sy ara-teknika.